mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Farabaraba tsirairy afaka milahatra ity alatsinainy fa 20 volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny marika 2020, marika 2020, andiny 7 ka hatramin'ny andiny 7 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy, raha vao manaraka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany dia aoko ho fantatrareo fa efa akaiky eo ambaravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy mba misy mahalala na dia ny anjely any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Mitandrema, miambena ka mivavaha fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona mandeha hivahiny izay nandao ny trano ka nanome ny fahefana ny mpanompony ka samy notolorany raharahany avy, ary ny mpiandry faravara dia nasai niambina tsara. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompo-trano, na ho hariva na ho mamatonalina na ho mamenoko na ho maraina, fa ndra ho avy tampoka izany ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity mofinaina ity rehefa malala dia manatevina izay efa noresahina nandritra ny herinandro vitsivitsy, n'andro maromaro tamin'ity volana novambra ity mikasika ny fiavian'ny tompo. Ary ity mofinaina ity dia manamarina ny tenin'ny Jaona ny hoe mahatsara antsika ny teny averina, mahatsara ny famerimberenana, mahatsara ny famerinan-desona koa aza, tsy hoe sao adino fa mampiorina sy manamafy ny finoana aza. Eto dia Jesoa no manomana na mampiomana ny mpianatra ny amin'ny fiafarany izao tontolo izao. Amin'ny andininy izay nomenantsika ho zara mofinaina, andininy 20 ka hatramin'ny 30 dia miverina inefatra ny teny hoe miambena. Miambena. Izany hoe ny teny hoe miambina izay ampiasain'i Jesoa eto dia baiko. Teny entitra, baiko, ary teny iainana sy baiko ao iainana sy atao amin'ny fotoana maharitra. Tsy hoe miambina vetivety dia lasa, fa miambena mitohy, miambena maharitra. Tsy hoe mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra na miambina amin'ny fotoana anankiray dia miezaka manao arak'izay tratry ny hery amin'ny fotoana anankiray dia avy eo miato. Tena fitakiana mihitsy, toe-tsaina, toe-po aharitra ny teny Jesosy atao eo. Izany hoe aoka ianao aharitra amin'ilay fiambenana. Tsy hoe manao vonjy-tavanandro na mafana fo vetivety dia avy eo tsy hita, na tsy manam-paharetana, fa ilay teny hoe miambena, raha ny fitanisan'Andriamanitra matoa teny izany, dia zavatra atao mitohy maharitra amin'ny fotoana. Dia eto raha toa ka mamaky isika ny hoe miambina amin'ny afatry Jesoa, Paoly dia mitanisany teny hoe miambena. Vao mbola nampiasain'ny Paoly ny teny hoe miambena. Petera koa dia mitanisany teny hoe miambena. Jesoa koa dia mitanisany teny hoe miambena. Ary ataontsika hoe pratika kokoa aza ny fanazavan'i Jesoa ny amin'ny teny hoe miambena. Raha ohatra ka somary teolojika kokoa ny fanazavan'ny Paoly ny teny hoe miambena,
zany hoe mikasika kokoa ny lafiny moraly, mikasika kokoa ny hoe zao no atao hoe miambina amy lafiny fitondratena, alaliny ny tenin'Andriamanitra, mieza mampiatrano vahiny sy ny sisa rehetra, ataotsika hoe amy lafiny landalina kokoa nazavain'ny Paoly azy ve fa niny Jesosy de lafiny tena pratika hoariny amin'ny andininy fa efatra amby telopolo no hoe ny antsoina hoe miambina ao de zao pratika. Misy olona anankiray nanomeny fahefany ny mpanompony, manana trano izy manana fananana izy de nomeny ny mpanompony ho karakarain'ny mpanompony io tanànany sy io tranony io. Zavatra fanao zany tany Palestine ary fanaontsika mihitsy hoe enao manana trano any ambanivohitra na amy toerana anankiray de apetraka ao ny garde dia misy zavatra ny mpiandry tanàna dia lasa ianao mandeha mazava ho azy mahana zavatra atao anao fa tsy io ihany. De hoy Jesosy lasa io mpanompony io izy ka samy notolorany raharaha avokoa ireo rehetra mpiandry eo amin'ny tanàna io. Mety misy mpamboly ao, mety misy mpikarakara zaridaina ao, misy mpikojakoja ny fananana ao, misy mpikarakara ny tanimbolopoko tahaka atsika reo ihany ambanivohitra, de mety misy mikarakara ny fambolena, misy mikarakara ny zaridaina, misy mikarakara ny rano sy ny sisa rehetra. Dia niavian'ilay tompotrano na ihavianao zany na ihavian'lay tompon'lay tanàna hoy Jesosy dia tsy fantatra mihitsy, mety ho tonga alina izy, mety ho tonga maraina izy, fa izao mivonona ianao mba ho hitany io ampiasana. Dia takatry ny mpianatra tsara izay teny zay atrefa tonga Jesosy ny teny eto manao hoe lazaiko aminareo izay lazaiko aminareo de lazaiko amin'ny olona rehetra koa, zany hoe azon'ny olona rehetra ny dikany teny hoe miambina. Re afako teny averin'i Jesosy zany io ary ho takatritsika ny teny hoe miambina. Raha ohatra ka alalinina ary am'izay fanoharana nataon'i Jesosy zay ny teny hoe miambena dia inona no anazavantsika azy, inona no ampiaratsika azy ny teny hoe miambena. Ny voalohany teny hoe ny voalohany anjara ny dikan'ny teny hoe miambina zany raha oharina am'ilay fanoharana de zao aoka ianao atsiaro fa eo misy ho avy ny mpitsara na ho avy ny tomponao na ho avy ilay tompona ndraikitra zay hitsaranao. Ny teny hoe miambina zany dia fahavononana ahatsiaro tena ho tompona ndraikitra, ahatsiaro tena fa tsy tompony ka anjakazaka, tsy tompony ka ho malaina, fa ny teny hoe miambena de fahavononana mahatsiaro fa tsy maintsy ho avy ny andro tonga amy tsy ampoizina lay tompo. Re afako nyty volana novambra ty moa de ny hoe miomana andray ny tompo isika de tao amin'ny tompo zany itsika ny dikan'izany ahatsiaro fa ny fiafarany zao tontolo zao na ny fiaviany Jesosy dia tsy maintsy izy, tsy maintsy ho avy izy. Ary efa nanome famantarana izy amin'ny andiny valo amby roapolo hoe menarina rony amin'ny fanoharan'ny aviavy, ny tany, ny lanitra sy ny tany ho levina ho Jesosy fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe na mino ny olona na tsy mino ny olona de izao ho avy Jesosy, tsy maintsy hisy ny fiafarany zao tontolo zao ary tsy maintsy hisy ny fiafarany zao tontolo zao io fa tsy maintsy hisy ny fitsaran'Andriamanitra sy ny ho avy Jesosy hitsara zao rehetra zao, tsara ny olombelona rehetra. Vonona ho am'izany ve dia eo ny kristianina ampianarin'i Jesosy zany hoe itsika zanak'Andriamanitra hoe miambena ianao, tsarovy fa tsy maintsy ho avy zay. Tsy ho lany ty taranaka teo izy ny dikan'izany, mety ho amin'ny andro hahatongavantsika zao le izy ny hahatongavany satria tsy ho lany le taranaka, mety ho tonga amitsika ny fiavian'i Jesosy, mety tsy ho amin'ny andro iainantsika fa tsika kosa dia mety mody mandry aloha, fa mety any aorianantsika fa tonga ny fiavian'i Jesosy fa miambina mandrakariva itsika.
raha miambina isika de tsy tampoka amitsika na ny fahafatesana, tsy tampoka amitsika na ny fiavian'ny tompo. Lay hoe fahafatesana tampoka mandrakariva, fa lay hoe fahafatesana tsy tampoka de ny hoe lay fiavian'ny tompo tsy tampoka de zao manao hoe mahatsiaro zany sika fa zao hoe amin'ny fotoana tongavan'lay fahafatesana de fantatrao hoe hoaizy ianao, amin'ny fotoana iverenan'ny tompo ety de fantatrao hoe hoaizy ianao. Raha misy mametra panontaniana aminao zany, ny tenanao ihany moa zany, zany tsisy olona metraka fanontaniana aminao am'zany loatra. Mety izy fa mahalana ny hoe raha maty ianao zao de hoaiza, de tokony ho voavalinao amin'ny tenanao sy am'zay metraka fanontaniana aminao manao hoe de ho any amin'Andriamanitra, ho any amin'ny tompo koa de zay. Dia izay toe-tsaina vonona izay zay natao hoe miambina, toe-tsaina vonona, toe-tsaina resy lahatra voalohany indrindra fa ho avy Jesoa. Fa ny faharoa dika teny hoe miambina de zao manao ny raharaha tandrify, zany hoe miambina de zao ianao zany mahafantatra hoe tsy maintsy ho avy ny ampamoaka, tsy maintsy ho avy ny fitsahan'Andriamanitra fa izao satria ho avy le izy de izao ny atrehiko zany de zao ataoko ny asa fanimpoko, ataoko ny fanoloran-tenako, andeha amin'ny fifaliana, manao ny asako ampitiavana, manao zay rehetra mety ho asain'Andriamanitra ataoko aho. Tahaka an'ilay hoe raha manana trano anao any ambanivohitra ka asianao gardiany de asainao miandry tanàna izy de tsy ny tanàna no andrasany fa lasa manao zavatra hafa izy, de rehefa tonga ao an-tanàna ianao de tsisy olona ao na tsy hita izy de mba alaivo zany an-tsaina ny mety ho fahasosoranao hoe fa ahoana moa zany no karamana karamako anao, to tsisy ninona ety, to tsy ao ny tanàna tsisy olona, za eto sy ny sisa rehetra. Fantatrao ny dikan'izany, fantatsika ny dikan'izany. Dia tahak'izay koa ny hoe miambina de zao amperinasa, mahatoky. Zany ianao zany eo am-piamberana de mahatsiaro hoe ataoko ny fanimpoko. Le hoe manao fanimpona de tsy ny hoe satria zany diakona de aiza moa ny hoe diakona, mety ho lakamisy de soa ny tonga, mety ho larobia de soa ny tonga, mety zoma de soa ny tonga, fa ianao nefa diakona mahadiakona anao de alalady ianao any am-piangonana, fa tsy hoe miandry an'i Jesosy ianao de hanao akanjona diakona alatsinainy mpahavin'ny alahady, tsy zay loatra. Ny hoe za pastera zany dia manao robe pastoral alatsinainy mpahavin'ny lahady satria miandry an'i Jesosy de tsy am'izay endrika izay loatra. Hoe satria zay ny asako fa nidika le hoe miambina manao ny asanao anao de zao le maha-kristianina anao zany iainanao isan'andro, le ministera iny eo, lay ho an'izay matianina amin'iny de fa matianina amin'iny izy, fa lay toe-tsaina maha-kristianina, lay fiainana kristianina zany de iainanao isan'andro, tsy iainanao amin'andro anankiray hoe alahady na sabotsy ihany, fa iainanao amin'ny andro isan'andro lay toe-tsaina maha-kristianina. Zay ny hoe miambina. Efa nomen'ny tompo anao ny toe-tsaina maha-kristianina, ampianariny zany eo amin-jaonina. Mifankatiavy ianareo tahaka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, aoka ianareo haifanompo, ambarany tamin'ny nasehony tamin'izy nalasa ny tongotry ny mpianatra zany, hoe mba manaova tahaka zao. Zany hoe ianao de manana fanetretena, tiaviny namanao, manana fahalemem-panahy, efa nambarany reny hoe nanome ohatra izy ny hoe aza mamaly faty, namaly nampianatra Jesosy manao hoe nitoviteny ao amty toko fahaenina, toko fahadimy hatrany amin'ny toko fahafito aza, ny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy. Be dia be reo toetra kristianina nampianarin'i Jesosy, toetra zay tokony hananina ny antsoina hoe mpiambina, hananina ny antsoina hoe kristianina miambina tsara. Tsy hoe eo amparovana ny asa fanomponao zany ianao iny eo, fa lay asa andavanandronao mihitsy koa no asa fanompona, ny fiainanao de asa fanompona ka iainanao zany le fiainana kristianina. Zay no antsoina faharoa antsoina hoe miambina. Fa ny fahatelo zay tsindrina amin'ny hoe miambina raha amin'ny filazan-tsaramasina araka ny marika tian'i Jesosy hoe miambina de izao, fahatelo de izao mandinika tsara ny manodidina. Tsy hoe miasa zany ianao de vonona lalandava amin'ny zavatra atao, fa jereo koa manodidina anao, jereo hoe menara ny fanoharana ny amin'ny avoavy. Raha vao manaroka ny latsany ka mandravina izy de efa fantatrareo fa akaiky ny lohatao. Kristianina zany zay napino miambina tsara, mahatsiaro fa tsy maintsy ho tsaraina, miandry ny fiavian'ny tompony, manao miaina ny fiaina kristianina, fa zao olona mandinika tsara ny manodidina azy, mahafantatra
ny zavatra miandry azy. Marina loatra fa eo le hoe asa fanompona atao isan'andro. Fa io asa fanompona ataotsika isan'andro io mety mivoatra izy io. Mety mivoatra arakaraka ny fotoana. Zay mahatonga ny tompo miteny hoe menara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manarika kandrantsany ka mandravina izy de efa akaiky ny lohataona. Ny dikan'izay rehefa akaiky ny lohataona de zao manomboka am'izao, rehefa akaiky ny lohataona de zao avy ny asa miandry, akaiky ny lohataona. Fa tsy rehefa akaiky ny dikany hoe lohataona de zao mandravina ny raviny, de efa an'izay hitanao zany fa efa akaiky ny taobambolena. Efa akaiky lay fotoana mandravina ny raviny, zany hoe io eny fa hanomboka ny fotoana fiasana. Zany hoe ilay teny hoe miambena mifanohitra amin'ny fieritreretintsika manao hoe tsy manao na inona na inona. Tsia! Rehefa miteny hoe akaiky ny lohataona de zao akaiky zany lay fotoana iavian'ny orana, akaiky le fotoana iavian'ny fambolena, akaiky le fotoana iavian'ny asa, akaiky ny fotoana mbola hanaovana bebe kokoa. Zany hoe satria indray mantsy mety azo mifankampanahy manao hoe akaiky ny fiavian'ny tompo de zao lay tsy manao ninninona zany mety. Raha mijery ny tantaram-piangonana sika any amin'ny taona 1000 dia misy fotoana ny olona zany efa nanao kajy, efa Jesoa mety efa niteny manao hoe io ange tsisy mahalala ny fiavian'ny tompo zany. Aza manaiky fitahan'ny olona no am'zany fa tsisy mahalala an'izany na iza na iza. Fa de mahagaga moa zany fa de mbola misy olona ihany manomponompo tarehimarika ao anatin'io baiboly io, zay indrandray maka hoe ao amin'ny anina de manambatambana tarehimarika eo de hoe zao zany de manombatomba isa eo de mahagaga fa de mbola efa mazava be ny tenin'ny Jesoa io fa tsy misy mahalala zany na iza na iza. Fa de mbola misy ihany moa riavako malala, mbola misy ihany zany de mbola miteny hoe ao amin'ny apokalypsy de zao de misy code secret de manao kalikajy isan-karazany eo de ndraindray ara mety mampiasa faka faharosana sy ny karehany zao de mbola manao kajy ihany. Ny tompo efa nampahafantatra fa tsy misy mahalala an'izany. Famantarana nanomen'ny tompo, hoe famantarana nomenanareo zany hoe ho fantatrareo hoe akaikikaiky. Fa izao moa riavako malala itsika olombelona tsy mety afa-po sady tsy mety mino ny torohevitry ny tenin'Andriamanitra de zao miasa saina mandrakariva. De ndraindray tamin'ny taona 1000 de zao nisy olona mandrakariva nanao hoe amin'ny fotoana 1000 io, 1000 io ny fiafarany zao tontolo zao. Ary tamin'ny fahatongavany taona 2000 de mbola nisy koa ny teny amin'ny taona 2000 io. Ary nisy ara mo fotoana io netrehitra hoe tapitra tamin'izao ny calendrier-n'ny anka dia am'izao zany ny tonga ny fiavian'Andriamanitra satria lany amin'ny taona ohatr'izao ny calendrier-n'ny anka sy ny calendrier zany moa fantatsika rehetra amin'iny faritra Amerika centrale iny hoe voatanisa eo rehetra ny taona rehetra ny taona de tapitra am'ty taona ty, tapitra zany lay amin'io ny fiavian'ny tompo. Efa nampahafantatra Jesoa fa tsisy mahalala. Ary dia betsaka ny olona ny teny hoe amin'ity taona ity, tamin'ny taona 1000, tamin'ny taona 2000, tamin'ny taona 500 de nisy olona netrehitra manjakare tonga Jesoa de ino nataony namidy ny doro ny fananana, de nisy ny varotra ny fananana, de nisy sy ny sisa rehetra nanao zany, de nisy tsy nanao ninninona tsony. Avako malala fanohitra am'zany ny toe-tsainy ny antsoina hoe miambina. Ary zay no mahatonga ny Calvin nazava manao hoe ny antsoina hoe miambina, ny antsoina hoe miandry ny fiavian'ny tompo de zao toy ny tsy miandry ny fiavian'ny tompo. Ina ny dikan'izany? Ny dikan'izany de zao manao hoe tsy manao ninninona, ny miandry mantsy amin'ny eritreretintsika azy de mipetraka, ny miandry mantsy ny eritreretintsika azy dia tsy manao na inona na inona. Fa tsy zay ho Calvin fa mifanohitra miandry, ny dikany hoe miandry de zao manao zavatra, ny dikany hoe miandry de zao manao zavatra eo ampendrasana. Zany hoe ianao miandry fa ny zavatra ataonao dia ataonao ihany. Ary izay no ambaran'i Jesoa midika teny hoe lohataona eto. De ny io manodidina anao ataovy ny asa, aza ny asa ataonao zany dia de nio sy fakafakaotsika ifanaraka amin'ilay vanim-potoana zay iainanao lohataona. De zao zany ataovy lay asa amin'ny lohataona. Fa tsy hoe miasa ianao ny andro efa lohataona ny zavatra ataonao asa atao amin'ny ririnina, fa mahay izy ianao mamantatra tsara. Fa fantatrao fa akaiky ny tompo de efa taro ny zavatra tokony ataonao amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Zao fotoana iainantsika ankehitriny zao de fantatsika ny toe-tsain'ny olona. Dia miezaky tsika zany mitory ny filazantsara am'izay ahatonga ny olona ho mpino
am'izao vanim-potoana iainantsika izao. Rehefa manala ny afatry ny tenin'Andriamanitra ara ny afatry Jesoa amin'ity fiandohany ny herinandro ty de zao miambeny ianao. Aza variana, ataovy ny asa, ataovy zay zavatra rehetra nomeny ny tompo anao nanterahina de ataovy zany. Ataovy amin'ny fitiavana, ataovy amin'ny fanetretena, ataovy amin'ny fifaliana, de aza misalasala matoky ny fitiavan'Andriamanitra. Vavatsika tompo misotranao noho ny amin'ny fanatevenana ny fampianarana zay nomenao anay, hitanay eo amin'ny marika, filazantsara ka ny marika manazava aminay fa tsy maintsy ho avy ianao. Betsaka reo fampianarana renay ady sy aroa avoakan'izao tontolo zao mitaonanay anadiny fa tsy misy ny fitsaranao. Sotra tompony amin'ny teninao manazava fa ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teninao tsy ho levina, ho avy ianao hitsara zao rehetra zao. De ataovy tompo ho hitanao eo am-perinasy zay, eo am-perim-panimpony zay. Tao am'izay hafanafoa amin'ny fanimponanao, hiaina amin'ny fitiavana, hanompo anao amin'ny fo madio, hanompo anao amin'ny fo feno fifaliana. Tompo meo anay koa ny fahazavan-tsaina eo mpanatanterahana ny asa fanimpona, mba tsy ho amin'ny fahazara ao nanimpona ianao, fa amin'ny fahatsiarovatena, fa velona am'izao taonjato zao zahay, de mitaonana ianao hizara ny filazantsara amin'ny olona am'izao taonjato iainana izao. Tompo, ny fanahinao masina zay fanahy endry, ny fanahinao masina zay fanahy fifaliana, de ampitoero aty anatiny mandrakariva, ahatsiarovanay ho mifo, ary ahatsiarovanay tsy ho variana amin'ity tany fandarovanay ity, fa niatrika anjara fanimpona zay omenao anay. De omeo anay ny faharetana tompo. Jereo ny kristianina tsirairay reny, jereo ny fiangonanao, jereo reo olona maly anady ampanasy sahirana amin'izao vanim-potoana sarotra eo, jereo tompo reo malagasy, jereo ny isa-tokantrano, mampahiriza azy ireo ianao, tehirizo amin'ny finoana, ataovy eo ambany fahasoavanao, de mitoera amin'ny mandrakariva Jesoa. Amen.